Lafiny fampianarana kosa indray manana solotena hiatrika ireo karazam-panadinam-panjakana izotra eto amintsika ny Akany AKAMA tsy 67 hectare noho ny fahasemban'izy izay ananan'izy ireo dia mila finiavana lehibe dia lehibe avy amin'ny mpanabe sy ny mpampianatra izy ireo mba ahafahany manatanteraka araka ny tokony ho izy izay fanadinam-panjakana izay nanangona vaovao Ravikarandriamanalina sy Mamra Samuel. Roa amby telopolo Manana ireo mpianatra eo anivon'ny Akany marina 67 hectare no hiatrika ny fanadinam-panjakana amin'ny taona 14 sy 10 ity, 10 hiatrika ny CEPE, 13 hiatrika ny BEPC ary 4 Manana no hiatrika baccalauréat. Saika olana iraisan'ireo mpiadana mana fahasembanana eo amin'ny fiangonana tsy fahatonga mirafitra fehezanteny araka ny tokony ho izy. Mila fanaraha-maso akaiky sy finiavana lehibe avy amin'ny mpanabe sy ny mpampianatra ihany koa ny fanomanana ireo mpiadana ireo hiatrika ny fanadinana. Bendo hoe marina ankizy dia sarotra izy nefa posany ho anay izany dia efa azo atao hoe moramora ihany satria zavatra atao hoe misy formation atao izany tao anatin'izay fotoana izay fa amin'ny lafiny iray kosa rehefa ahitana an'ilay lesona aloha mafy dia sarotra izy izay vao tafitanao amin'ny ankizy izay no tena marina. Satria ny olo izao mametaka lesona izany manome lesona amin'ny frantsay dia avadika ny teniny ny teny tanana izany izay ianao izany vao afaka mampita tsara ilay lesona aminy. Fa raha ohatra hoe io no tradisionnao hoe ny teninao no zavainao dia tsy tafita mihitsy tsy maintsy avadika ny teniny aloha izay izany ianao vao afaka mandray izy. Amin'ny fotoana anatanterahana ny fanadinana dia manana zo ny tondra mpandika teny amin'ny fitenin'ny tanana ireo mpiadana rehetra ireo raha ny fanazavana. Natsiaro manokana ireto mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana reto moa ny fikambanana amitié Madagasikara Chine tamin'ity androany ity. Ny antony moa dia amin'ny taonan'ny ankizy, volan'ny ankizy ny volana juin dia manararaotra izay izany fikambanana mpifankatia-na sinoa malagasy manolotra izay telo voarambiny tena dia ny natolotra izany dia fitaovana hoentin'ireo ankizy hanana fanadinana CEPE, BEPC ary bac toy ny penina izany stylo, crayon, paquet, misy mitotaly 770 ireo mpianatra manaraka ny fanabeazana eto anivon'ny AKAMA 67 hectare izay mitsinjara manomboka ny amin'ny garabolaka hatrany amin'ny kilasy famaranana ka ankoatra ny fampianarana ankapobeny dia misy ihany koa ny fampianarana asa toy ny fianarana manjaitra, ny fanaovam-bolo, ny informatika ary ny fiatina na ny fianarana fiaraha-miaina eo anivon'ny fiarahamonina.